Misoran'Andriamanitra isika ny amin'izao fandaharana anatin'indray volany fandikateny izay karakarain'ny fikambanana mampely baiboly malagasy izao, ary nampitondraintsika ny lohevitra hoe baiboly amin'ny fiteniko manova ny fiainako. Ka misy ny fandraisana anjara izay fahitantsika teo aloha noraisin'ny docteur pasteur Rabarotsanona Brigitte ny amin'ny fandiny traikany zany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Amin'ny teny ity kosa isika dia miaraka amin'ny mpanampin'Andriamanitra izay misehatra amin'izany fandikana ny baiboly izany ihany koa dia i Serge Razafindatoniary sy Olivia vadiny izay misoran'Andriamanitra isika manana azy ireo, ary isorany ihany koa ny amin'izay anjara biriky hoentiny izy ireo hahatonga an'izany tenin'Andriamanitra na ny soratra masina izany ihany koa ho akaiky ny fon'ny olona ka hitondra fiovana ho amin'ny tsara. Noho izany indrindra dia faly mandray ianareo mivady ny fikambanana mampely baiboly malagasy ao anatin'izao fandaharana ibanjenantsika ihany koa ny lohevitra hoe baiboly amin'ny fiteniko manova ny fiainako, ary indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 520 taona nahavitana printy ny baiboly malagasy voalohany isika, ary inoana ihany koa fa ny ifandraisana izany amin'ireo fandikana maro mifandimbia sy ireo mpisehatra amin'izany dia hanampy sy hahamora ihany koa ny olona ifanerasera sy amin'ny soratra masina fa indrindra amin'ny Jesosy Kristy ilay ivon'izany soratra masina izany. Ka dia miarahaba anareo mivady ary ny tompo hatrany any hitarodalana ihany koa amin'izany dingana izany. Ny antefan'ny fanamariana tarodalana teo am-piandohana dia ny hoe tahaka ny ahoana kay izany atao hoe fandikana ny baiboly izany, efa manana n'ilay baiboly malagasy isika dia mirosondray amin'ny fandikana baiboly amin'ny fitenim-paritra. Inona no harena ao anatin'izay fanahoana tokoa moa ny isoana izany fandikana amin'ny baiboly amin'ny fitenim-paritra izany? Voalohany indrindra aloha etỳ am-piandohana dia manantitra ny arahaba pasteur, miarahaba ny fikambanana mampely baiboly malagasy noho ny taona maro nijoroany, ary indrindra koa noho ity fanamariana manokana ny iray volana fandikana teny ity. Miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo koa noho ny 520 taona nanantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiteny malagasy. Zava-dehibe zany ary tena tsy azontsika hodintsika sy tsy niavana, fa dia miarahaba antsika rehetra. Nahoana no mbola ilaina ny fandikana ny tenin'Andriamanitra amin'ny tenim-paritra ao Madagasikara, eto Madagasikara, raha efa misy amin'ny teny ofisialy ny baiboly malagasy? Tsy misy olona tokony hianatra amin'ny fitenin'olona hafa sy tenin'olona hafa sy kolontsain'olona hafa vao afaka mifandray amin'Andriamanitra. Fa na iza eto ambany masoandro dia tokony ho afaka mifandray amin'Andriamanitra izy amin'izay teny miteny indrindra amin'ny fony, na inona io teny io, na inona io teny io. Andeha ny ataontsika hoe tamin'ny taonjato voalohany, tamin'ny taonjato faha 720 iny dia tsy teny malagasy zany no nandikana, tsy teny malagasy ofisialy, raha ofisialy mbola tsy ofisialy moa izy tamin'izany, nandikana ny baiboly voalohany ireo Madagasikara io, fa andeha ataontsika hoe teny an-tandroy dia ho toy izao ny faneniny. Lako izay nimondy ny soratsy ty raha niboaka tamantirany toy izay. Samby mindaty taliny izay ndaty niatrika azy laha tamboloha enahon le ninjary mpamombary tsy sontsy nagnanary. Anao fanila fototsy soa izao iaby any raho. Raha nandrea Teofily, le ataoko fa hasoa raha ka ty hitseniako soratsy santara ho azo. Afohina o te le raha vata ty fanagnanarana ny azo. Ty nihajajay Jesoa. Honanao ahoana ny fahafantaranao an'Andriamanitra androany, fahafantaranao ny fitiavan'Andriamanitra, ny famonjen'ny Kristy, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, fifandraisanao amin'ny fanahy masina, ny fitombonao amin'ny fanahafana ny Kristy isan'andro. Raha toa ka tsy maintsy nianatra teny an-tandroy aloha ianao zany vao afaka mifandray tamin'Andriamanitra. Honanao ahoana izay? Dia eo amin'izay lafin'izay ihany, na ahoana koa zany ny olona avy any amin'ny teny sy kolotsaina hafa tsirairay avy izay tsy voatery hampiasa ny teny malagasy ofisialy isan'andro, na hampiasa ny teny amin'ny teny indrindra amin'ny fony,
ny tsy maintsy hianatra teny malagasy aloha ofisialy sy ny kolotsaina mifanaraka amin'izany zay vao afaka hifandray amin'Andriamanitra fa nahoana izy ny tsy afaka hanao an'izany mivantana amin'ny teniny Tandroy, Antemoro, Bara, Antakarana, Masokoro, Sakalavan'ny Boina, Betsimisara, etc. Dia izay antony izay no anindrintsika hoe mifamatotra tanteraka ny teny sy ny kolotsaina. Ary Andriamanitra raha teo nanao ny teny sy ny kolotsaina sarobidy aminy io ka mahasarotiny hoe ahoana moa zany no anerena olona hafa aloha tsy maintsy hianatra fitenin'olona hafa sy kolotsain'olona hafa anankiray vao afaka hifandray amin'Andriamanitra. Misaotrany amin'izay fanazavana zay ary satria misy tantara ny fandikana ny baiboly miresaka ataontsika ny amin'ny atao hoe navitana printy voalohany baiboly malagasy dia efa mirosondray ny amin'ny fandikana ny baiboly amin'ny teny paritra fa tahaka ny ahoana ny tantara ny fandikana ny baiboly io ary tahaka ny ihany koa ny mety harenana ny fifaminon'ny sehatra zay fandikanan zany baiboly izany amin'izay azo amin'ntinana azy. Raha tsy ahivontsika fohifohy ny vanim-potoana samihafa ny lalovan'ny fandikanan'ny baiboly teo amin'ny tantara efa nampatsiahivo ny Dr. Barjona Brigitte ihany izy tamin'ny herinandro dia toy izao misy vanim-potoana telo miavaka tsara. Ny vanim-potoana voalohany izay nandritra ny taonjato maromaro, nivelatra nandritra ny taonjato maromaro dia olon-tokana sy vondron'olona vitsivitsy no nandika avy hatranin'ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny fiteniny izay avy eo amin'ny Hebreo sy ny Arameana ary ny Grika, nakeo amin'ny fiteniny Toandry Jérôme nandika ny Vulgate amin'ny teny latinina, na Inga Lutera tamin'ny teny Alemanina, na John Wycliffe tamin'ny teny Anglisy sy ny vitsivitsy maromaro tsy ho voatanisa eto. Dia iny vanim-potoana voalohany iny zany tena hoe olon-tokana sy na vondron'olona no nandray anjara tamin'ny fandikanan'ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny teniny. Ny vanim-potoana faharoa indray dia efa taty indrindra kokoa izay fikambanana no mpandray anjara mavitsika tao. Fikambanana mampiely baiboly no mpandray anjara mavitsika tamin'ny ary irery saika irery tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo satria teo no niainga ny fandikanan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny maro lavitra no ireo taonjato maro lasa teo aloha dia ny mampiely baiboly maneran-tany zany no nandray anjara mavitsika tao. Anjato no vita teo amin'io fotoana io raha ny taonjato fahasivy ambin'ny folo fotsiny mijerena. No ny tonga nefa amin'ny taonjato faharoapolo dia niampy ireo fikambanana hafa mandika baiboly amin'ny fiteny isan-karazany atao ambonin'ny tany toy ny SIL International, na ny Wycliffe Bible Translators, ny Pioneers Bible Translators, ny Lutheran Bible Translators sy ny maro hafa tsy ho voatanisantsika eto. Teo amin'ny taonjato faharoapolo io izay mbola ilay vanim-potoana faharoa dia mbola fikambanana hatrany zany no nandray anjara mavitsika tamin'ny fandikana tenin'Andriamanitra. Ny vanim-potoana fahatelo kosa nefa dia hita miariary zao izay tamin'ny manomboka amin'ity taonjato faha 20 ity dia hita koa fa mpandray anjara ary tena mavitsika ny fiangonana sy ny fiarahamonina satria misy anie fiangonana mandika avy hatranin'ny tenin'Andriamanitra eto Madagasikara dia singantsika amin'ireny ohatra ny fiangonana Jesosy Mamonjy izay manana dika ny tenin'Andriamanitra izay tena tsara ka kalitao ny dika teny no resahana. Eo koa ny fiarahamonina izay nandray amin'ny tanana ny fandikanan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny teniny toy ny Antandroy ohatra nahavita ny baiboly tanteraka tao izy. Fiarahamonina kely anankiray iray manontolo nanao ny fandikanan'ny baiboly amin'ny teny Antandroy tanteraka dia mitahaka ireny. Dia ireo vanim-potoana anankitelo samihafa ireo tao amin'ny tantaran'ny fandikanan'ny baiboly zany no iainantsika hatramin'izay ka hatramin'izao, ifandrombonan'olon-tokana sy vondron'olona ny fandikana, fikambanana ary fiangonana sy fiarahamonina. Fandeha ho tsindritsika kely ny eo amin'ilay fikambanana miara-miasa. Raha eto Madagasikara no jerena dia mifantoka tanteraka amin'ny mampiely baiboly ny fandikanan'ny tenin'Andriamanitra ary ihany tanteraka ny saintsika ny raha vantany voaresahana hoe fandikanan'ny baiboly eto Madagasikara. Tena marina ary tena tsara indrindra zany.
etsy ankilany kosa nefa dia misy koa ireo fikambanana sy fiarahamonina ary fiangonana araka nylazantsika teo izay mandray anjara amin'ireny fandikanana ireny. Fa raha mampely baiboly sy ny fikambanana hafa kosa toy ny SIL international sy ny Wycliffe dia manana fifanarahana maneran-tany izay miantsaika isaky ny kontinanta ary isaky ny firenena mihitsy azy, fifanarahana ny amin'ny aso. Kanefa misy toerana vitsivitsy maromaro eto ambonin'ny tany. Etsy Mozambika ohatra dia efa tranga anankiray momba an'izany, na eo amin'ny etsy Congo, hoe ny mampely baiboly no miandraikitra ny le asa. Teny tonga datsaika avy hatrany amin'izany etsy Mozambika dia ny Sénat. Kanefa noho ny fahalaviran'ny toerana, ny braon'ny mampely baiboly dia any Maputo, any amin'ny renivohitra. Ny SIL manana brao eo amin'ny toerana, eo amin'ny toerana misy ny Sénat ao Beira. Dia mifanaraka ny SIL sy ny mampely baiboly hoe any mampely baiboly ihany ny asa, fa ny SIL no miandraikitra ny lafin'ny teknika rehetra toy ny fampiofanana sy ny fanolorana ny tolotsaina ary ny fanjoina ny dikateny, fanamarinana ny dikateny. Dia fiaraha-miasa tahaka izay zany no mitranga. Tahaka izay koa any Congo. Lavitra ny brao misy ny mampely baiboly, ny SIL efa manana asa mandeha amin'ilay toerana, dia nifanaraka fotsiny ireo tonta hoe ianareo mba efa eo amin'ny toerana fa aleo nareo manao ny lafin'ny teknika rehetra. Mifanohitra amin'izany koa nefa misy any toeraka hafa na mifameno moa fa tsy mifanohitra. Ny mampely baiboly efa eo amin'ny toerana na dia latsaky nilay tapitrisa ny olona mpiteny an'ilay teny. Ny SIL lavitra kokoa, teny hoe tantanana ihany ny asa fa ianareo manao ny fanjoina sy ny fanafanana lafin'ny teknika rehetra. Dia izay fifanarahana izay tena misy eran-tany. Misy koa zany ny faharoa, ny faharoa, ny fiaraha-miasa. Ary tsy mifaninana ireo fa mifameno. Ny fahatelo dia ny fifamenoana. Izay ny endrika anankiray isehoana. Ny endrika faharoa isehoana ireo fifanarahana sy fiaraha-miasa fifamenoana ireo dia eo amin'ny fenitra tratrarina rehefa miresaka fanjoina isika sy fanamarinana ny dikateny. Misy fenitra vitsivitsy hifanarahana tahaka ny hoe mazava tsara ny dikateny, marina tsara ny dikateny, ary malama sy maneno tsara ao tsofina ny dikateny. Ohatra anankiray fahatelo dia ny fitaovana ampiasaina ohatra. Tahaka ny hoe ny paratexte izay logiciel fampiasa eo amin'ny sehatry ny fandikana baiboly, izay ny mampely baiboly eran-tany sy ny SIL international no samy tompony ka samy mikarakara azy ary manome azy ho fitaovana ampiasain'ny mpandikateny sy ny mpanolontsaina isan-karazany. Dia ireo endrika fiaraha-miasa, fifanarahana, fifamenoana ireo no hita amin'ny andavanandro, na dia mampely baiboly avy hatrany izany tonga ao saintsika rehefa miresaka hoe Madagasikara misehatry ny fandikanan'ny baiboly. Efa miresaka any amin'izay fiara-miasa fifamenoana izay ihany dia tehiditra kokoa amin'ny lafin'ny fandikana mivantana mihitsy. Dia eo akaikeo i Olivia manao tsara ny ataoko hoe dinga ny fandikana baiboly, satria raha raisina ohatra hoe io ny baiboly izay biblioteka malagasy ofisialy izay fananantsika, dia io zany no iangana ka anaovana amin'ny fiteny paritra. Dia hoe misy zany mandalo ny ao an-tsainany hoe tokony ho vita aingana kosa, satria vadika fotsiny ilay teny omena an'ilay havanana amin'ilay teny dia efa firy volana mety tsy mihoatra ny taona kosa. Dia ahoana ny amin'izay dingana raharahana zay? Ie, raha averiko aminao ny fanontaniana hoe mety firy taona ireny nandikana ny baiboly tamin'ny teny anglisy nakeo amin'ny teny malagasy, dia haitsika ny tantara. Dia ohatr'izay ihany koa fa saingy mety miova kely kokoa fotsiny izy hoe moramora kokoa angambany hoe avy eo amin'ny malagasy ofisialy makeo amin'ny tena anankiray amin'ny teny paritra. Fa ny tiako tsindriana voalohany aloha dia ny fandikanan'ny baiboly dia tsy misaraka amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana ny tompony farany iantefan'ny ny asa. Tsy afaka miteny zany ny fikambanana iray na hoe ny fikambanana iray hoe mila baiboly nareo amin'ny fiteninareo, fa raha misy fiangonana eo an-toerana, raha manolotra maneho la etaeta ilay fiangonana, dia tonga na iza afaka manampy izay atonony hoe ampio zahay manampy. Raha tsy misy fiangonana eo an-toerana, izay tranga matetika fahita dia ny fiarahamonina
no mangataka. Ohatran'ilay baiboly tamin'ny teny tandroy teo zao ny fiarahamonina no na mahatsapa hoe mila ilay izy dia ry zareo no mangataka anao an'ilay izy. Tsy miankina tamin'ny fikambanana na iza ry zareo. Faharoa tsy afaka misaraka amin'ny mpandika-teny. Ny mpandika-teny avy eo amin'ilay toerana sy na monina eo amin'ilay toerana ampiasana ilay teny, mahafehy tsara ilay teny sy mahafehy tsara ilay kolotsaina, satria mifamatotra ny teny sy ny kolotsaina. Dia mahay teny hafa anankiray hifaneraserana amin'ny aty ivelany, satria matetika raha isika eto Madagasikara no resahana dia baiboly amin'ny teny malagasy ofisialy ny aingana. Manana dika samihafa tsika toy ny hoe ny dika teny iombonana, ny fanitsiana fahadimy, fanitsiana fahaenina, ny baiboly katolika, ny baiboly DM isan-karazany dia avy amin'ireny no iaingana. Dia mila mahay an'ilay teny ofisialy zany, na raha Madagasikara dia hoe mahay teny ofisialy, izay tsy voatery ny rehetra no mahay an'io. Dia tsara koa ny mahay teny pirenena hafa, ary ny tsara indrindra dia ny mahay teny fototra, izay tsy ny rehetra ihany koa, satria tsy ny rehetra no manana ny fahafahana hianatra teny fototra ny Grika sy ny Hebreo. Eo amin'ny dingana arahana dia misy 10 ny dingana arahana amin'ny fandikana ny baiboly. Ny voalohany ny fandinihana teny wadika. Mitovy amin'ny fandikana lahatsoratra rehetra dia tsy maintsy dinihana aloha ny teny wadika, vakiana voalohany hatramin'ny farany. Raha andeha andika ny bokin'ny Lioka dia mila mahafantatra hoe inona ny votoatin'ny Lioka, inona ny tiany Lioka ampitaina, inona ny hevi-dehibe tiany mpanoratra ho ampitaina. Rehefa vita izay jerena ny teny manokana tsirairay ao anatin'ilay boky. Ohatra hoe rehefa iny ny Lioka mampiasa hoe ota na fahotana, rehefa iny ny Lioka mampiasa hoe eloka, rehefa inona ny mampiasa hoe famonjena, rehefa inona ny mampiasa hoe fanavotana, rehefa inona ny mampiasa hoe famondram-po, rehefa inona ny mampiasa hoe fahasoavana. Ireny teny mitovitovy. Raha amin'ny dika-teny tsotra dia tena mandeha ny hoe teny mitovy hevitra na synonyme ny fahalalantsika azy. Fa ao amin'ny baiboly tena samihafa mihitsy ny fampiasana ireny teny mitovitovy ireny. Izany hoe miverina, mila mijery tsara zany hoe ny mpandika-teny mijery ireny teny tsirairay ireny. Faharoa amin'izay dia manomboka vakiroaka. Samy miasa ny mpandika-teny manao vakiroakany. Dia ny fahatelo ahodina ny vakiroaka izay vita, izany hoe ny vakiroaka vitako omeko vakiany serge, vakiroaka vitany serge vakiako, mba hisian'ny fomba fijery samihafa eo amin'ilay dika-teny. Mety mahita fomba filaza tsaratsara kokoa ny anankiray, ary mety mahita ny diso tsipelina nataoko ny anankiray hafa, dia ny fampijery zany. Ny fahaefatra manomboka ny fanandramana ny dika-teny. Vakiana amin'ny olona samihafa ny teny voadika, dia anontaniana ilay olona, ametrahana fanontaniana izy, inona ny azonao atao, manao ahoana ny fahazahoana ho azy. Isika malagasy moa matetika dia tsara, rehefa mahazavatra vaovao dia tsara, izay foana ny havalitsika. Fa tena ampiresahana ilay olona ny amin'ny izay zavatra azony tao anatin'ny fianonany dika-teny. Na ilay olona mihitsy koa no mamaky azy. Dia na ampamakiana ilay olona koa ilay izy. Dia raisina ny fanatsarana sy ny fanitsiana avy amin'ireny olona ireny. Dia ny dingana fahadimy zany ny fanatsarana ilay vakiroaka. Ilay vakiroaka anaovana fanandramana teo, raisina ny domberina azo dia atsaraina sy ahitsy. Eo amin'ny dingana fahaenintsika mahazo ny vakiroaka faharoa. Dia iny vakiroaka faharoa iny indray entintsika eo amin'ny sehatra avoavo kokoa eo amin'ny fiangonana. Raha misy fiangonana eo an-toerana dia omena ny fiangonana ampiasain'ny fiangonana. Miteny ve amin'ny fiangonana ilay vakiroaka? Manao ahoana ny fandraisan'ny olona azy rehefa nampiasaina teo amin'ny vakiteny sy ny toriteny? Dia eo misy indray zany ny fanatsarana.
raha tsy misy fiangonana eo an-toerana dia eo amin'ilay fiarahamonina mampiasa ilay teny atao ny fampianarana mampiasa miainga avy amin'ilay teny voadika manao ahoana ny fandraisan'ny olona sy ny fahazahoan'ny olona ny zavatra ampitaina amin'ny alalan'ilay dikateny dia rehefa vita izay eo amin'ny fahafito ny dinga domberina voaray avy amin'ny fanatsarana sy ny fantsiana avy amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina no entina hanatsarana indray ilay vakiroka faharoa dia eo amin'ny dingana fahavalo vao miditra ny mpanolontsaina dia zavatra anankitelo no jerena ny voalohany ny mpanolontsaina no tsy maintsy mijery eo amin'ny teny fototra ary manao izay azahoana antoka hoe tena ny hevitra lazain'ny teny fototra tsy hoe ny teny fototra ara-baky teny fa ny hevitra tiany teny fototra ampitaina no tafita ao anatin'ilay dikateny inona no lazain'ny teny hebreo inona no lazain'ny teny grika izay tokoa ve no hita ao anatin'ilay dikateny tsy misy latsaka tsy misy mihoatra fa tena izay dia nijeren'ny faharoa dia mazava ve ny fomba tiana nampitana n'ilay dikateny voalohany nazava tamin'ilay mpandikateny ve ilay teny nadikana dia mazava ve ny fomba nampitany azy ary ny fahatelo dia amin'ny fiteny azon'ny olona amin'ny fiteny miteny amin'ny olona ve nanaovana ilay dikateny ny ohatra fandraiko matetika dia ny Genesis toko voalohany andininy voalohany tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany fa teny malagasy madio ary marina ary mpitsipika ihany koa hoe noharian'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra tamin'ny voalohany ary marina tanteraka ihany koa ny hoe nahary ny tany aman-danitra Andriamanitra teny am-piandohany fa izy amin'ireo telo ireo no tena miteny amin'ny fon'ny olona tena miteny amin'ilay olona rehefa mamaky izy dia ireo telo ireo ny zavatra jeren'ny mpanolontsaina lanitra sy ny tany ve ny fiteny zany tany aman-danitra zavatra ohatra izany na ohatra koa zao hoe misy koa ny hoe Jesosy nivato fehizoro rehefa mamaky ianao amin'ny Efesiana dia misy an'iny Jesosy vato fehizoro fa rehefa entina eo amin'ny tontolo tsy misy trano vato dia tsy mitombona ilay hoe vato fehizoro satria tsy azon'ny olona inona zany vato fehizoro izay raha tsy mahafantatra an'izany amin'ny trano vato izany ary tena misy io tsy mahafantatra an'izany hoe trano vato izany ny olona eo dia mipetraka rehefa vakianao ilay andininy manontolo Jesosy ny vato fehizoro izy ilay vato manambatra sy mitazona ny trano tsy hianjera dia mazava amin'ny olona mandika an'ilay teny izany hoe ho anay mampiasa trano azo izany dia Jesosy no andro ny tranonay satria ilay andry no tsy mampirodana ny trano fa mitazona ny trano tsy hianjera zavatra ohatra izany no ilana ny mpanolontsaina dia ny fahasivy ny fanamarinana amin'ny lafiny teknika toy ny hoe maro-piatoana ny tsipelina mitovy daholo ve ny nampiasana ireo teny manokana na teny fanalahidy ao anatin'ny lahatsoratra mirazotra manao ny fanavotana any amin'ny testamenta taloha ve mbola voatazona ihany hoe fanavotana taty amin'ny testamenta vaovao ny tena mijery an'ireny tsirairay izany ary ny farany dia fiarahana mamaky iarahany rehetra indray mety mpandikateny miaraka amin'ny mpanolontsaina eo mamaky ny dikateny voadika iray manontolo raha testamenta vaovao ny voadika dia tena hoe matio hatrany amin'ny apokalipsy iarahana mamaky voalohany ka hatramin'ny farany amarinina farany hoe tsy nisy latsaka tsy nisy adino tsy nisy tafela dia izay vao miroso amin'ny dingany fampitana fa nitanjona dia tsotra tokana nankitelo ihany mazava tsara ny dikateny marina tsara ny dikateny ary malama tsara ny dikateny ilay mazava marina malama tsara amin'ny sofin'ny olona sy ambavany
dia rehefa nieno an'ilay fanazavana nataony Olivia teo namrodingana zany a dia lasa tsy mety enim-bolana indray zany ilay izy a, tsy mety herintaona indray zany ilay boky a, ohatra ny misy taona maromaro takin'izay satria misy mpisehatra maromaro ihany koa mandray anjara, dia misaotra ny amin'izany fanazavana zany a dia misy hevitra na fikevitra ihany koa azona roa zaraina amin'izay miambara rehetra. Fanampin'izay efa voalaza teo aloha dia ilaitsika mampatsiahy sy manamarika fa anatina vanim-potoana manokana mihitsy tsika zao hoe miara-mandray anjara anatin'ny fandikana daholo, na ny fikambanana, na ny fiarahamonina, na ny fiangonana, dia ilaitsika zany ny mamondrona hery ho amin'ny fanaovana ilay fandikana, mamondrona hery ifampivavahana ho an'ny fandikanteny sy ny vokatry ny fandikanteny, mamondrona hery ifanohanana amin'ny fandikanteny amin'ny olona, manome ny olona, manohana ny olona, manohana ny asa, ara-pitaovana, ara-bola. Dia ilaintsika indrindrindrindra ny mampiaty, ny fampiantiana ny fiangonana eo anivony ilay fandikanany ilay tenin'Andriamanitra, satria raha ampitso, raha afaka ampitso, ny fiangonana foana ihany anie no hitondra ny vokatra. Mbola fofombadin'i Kristy foana ihany ny fiangonana na akory na akosy. Eo am-pelantanan'ny fiangonana ny fitaovana dia mandeha ny fitoriana filazantsara, mandeha ny fanahafana an'i Kristy, fa tsy manafoana akory zany ny andraikitry ny tsirairay sy ny fiarahamonina. Fampiatiana ny fiangonana, fampiatiana ny fiarahamonina. Teto amin'ny tantaran'ny fandikanan'ny Baiboly teto amin'izao tontolo izao dia anisan'ny nanafaingana sy nanatsara ny fanoratana sy ny fitehirizana ary ny fampivoarana teny sy kolontsaina maro teto ambonin'ny tany ny fandikanan'ny Baiboly amin'ireo teny ireo. Anisan'izany ohatra isika malagasy. Teo amin'ny fanoratana ny fandikanan'ny Baiboly no nisafidianana ny abidio ampiasaina dia mivoatra arakarak'izay ny fiteny, ny fanoratra, ny fitsipitenenana, toy ny efa nambaran'ny Dr. Barjona Brigitte raha teo tamin'ny herinandro. Raha izay no everitsika dia rariny sady hitsiny raha ny olona tsirairay, ny fiarahamonina tsirairay dia ifandray amin'Andriamanitra amin'izay fiteny sy teny indrindra amin'ny fony, na inona io teny io, na inona io teny io. Mifamatotra tanteraka tsy inona ny teny sy ny kolontsaina ary tsy afa-misaraka ireo. Tsara lavitra ny manana Baiboly ny an-tanana, fa raha tsy miteny tsara aminao izy dia zava-doza kokoa no mahazo amin'ny ampahany satria mety andika avilana noho ny tsy mahazo mihitsy. Ka tsy aleo ve zany manana ny Baiboly amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay miteny indrindra amin'ny fony ny olona tsirairay? Ny anapiko an'izay koa dia hoe raha tenin'Andriamanitra no iangatsika, tenin'Andriamanitra ilay adikatsika hoy tsy manova ny mahatenin'Andriamanitra azy ny fandikana azy, satria ny fanahy masina no nitarika tamin'ny nanoratana ny teny voalohany, ny fanahy masina no nitarika ireo nandika azy ho amin'ny teny malagasy ofisialy, ary mbola azo antoka zato isan-jato fa ny fanahy masina no nitarika ireo mandika ny teny ho amin'ny teny sitraka ny Serge Soliviany amin'izay fizarana izay ary ankasitrahany koa tsika rehetra manaraka ny fandaharana satria zava-dehibe ny hoe Baiboly amin'ny fitenin'ilay olona fa manova ho amin'ny tsara ny fiainana zany araka ilay dingana izay fanazavaina tamintsika teo tena arakaraka ny ananan'ny olona tsirairay an'ilay soratra masina amin'ny fiteniny dia tsapany hoe akaiky azy Andriamanitra ary manampy azy ho amin'ny fiainana ny ten'Andriamanitra sy fankatoavana izany eo amin'ny
fiainana andavanandro ny fananana ny soratra masina amin'ny fiteny kody ampahirizina ary mifampirisika tsany isika ho amin'izay fifanoanana zay araka zay ny fampizarana teo ny hoe mivavaka itolo-kevitra. Ny fanoanana miendry maro samihafa dia anisan'ny fampifondronana hery hahazoany tsirairay avy any koa mahatsiaro hoe akaiky azy ilay Andriamanitra miteny aminy amin'ny alalan'ny soratra masina. Dia mirary soantsika rehetra ary fovoninahitra Andriamanitra irery any.